antsika amin'izao alady ny paska izao araka ny tenandriamanitra efa natsangana tamin'ny maty tokoa ve ianao efa natsangana tamin'ny maty tokoa ve ianao fa voavony Kristy no soratra masina paska ho antsika paska ho ahy paska ho anahy ny fanamasin'andriamanitra ny anamitsika amary zany fanontaniana izany maty ny tompo zava-baovao zany efa roa ny fotoana mahery nanakoako ny lazany zany ny mpanao tantara tamin'ny fotoana na ny grika tasika maromaro romana na ny hébreu tahaka ny Flavy Joseph dia ny tantara maromaro amin'izany Jesosy zany zay nitoroteny ary maro ny olona nananaka azy tsy angano zany Kristy zany mitondra ny filazantsara ary mitory zany sy naneo zany maromaro ka mitondra fiainana zany natoraly mitondra fiainana saingy tonga teto amin'izao tontolo izao nanjakan'ny aiza izy izao tontolo izao nitoerany fahafatesana demeure de la mort ahoana mitondra ny fiainana anatiny zany ady ny avy tamin'ny fahafatesana ny tompo ary naresy maty ny tompo ary nitsangana raha tsy azo sarahana ireo fanamarana roa ireo Kristy maty Kristy nitsangana tamin'ny maty dia tsy azo sarahana koa ny fanontaniana zay mety aterak'izany antsika maty ho ahy maty no miantso maty ho antsika ny tompo araka zany tsy fahafatesana fotsiny tahaka ny fahafatesany rano na iranona ny fahafatesany tompo fa fahafatesana mifamanitra ny fiainako sy amin'ny fiainanao fahafatesana misy endriny eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao andeo amin'ny varitra ny fomba fiteny maty ho anao tokoa ve Kristy sady maty foana maty ho antsika ve Kristy ara izany inona ny fandraisan'ny fahafatesany amin'ny fahafatesana ry havana fony fotoana amilavelaka mikasika ny famonjena tanterahany Jesosy Kristy teo amin'ny jaliny sy nahafatesany ary nitsangana tamin'ny kanefa kosa fototry ny fonitsika ka famerenana ihany no atao indrina ho antsika zay efa nianatra katikomenina ka mandraiky fanasany tompo miombon'aina amin'ny Jesosy Kristy ny hinana ny nofony ary misotro ny rano izay varavarana mamoko ho amin'ny fiainana mandrakizay efa maty ve ianao efa maty ve ianao fa nino dia efa maty ary mariny tompo aza fa zay miaro ny ainy no avery azy ary zay mafony ainy manaiky faty noho ny amin'ny Kristy no azo azy efa maty ve fa ny fanamarany soratra maso teo amin'ny soratry Paoly apôstôly zay vavonolena lazaina tamin'ny vakiteny
no enontsika teo mazava. Efa maty anareo izy kristianina fahatelo andiny fahatelo. Efa maty anareo ary ny fiainanareo ao amin'ny Kristy na dia miafina azy. Ny fiainanareo ao amin'ny Kristy na dia miafina azy. Tsy efa maty anareo. Raha lazainao azy ivelany azy zany no menen'olona. Ho tsiratsiray kanefa izany fahamarina fototra eo amin'izay maty kristianina ny kristianina. Fa raha tsy maty Kristy dia mbola tao amin'ny helontsika ihany isika, mbola tao amin'ny fahotantsika isika. Fa maty Kristy ary maty ho asy ianao izy. Maty mba hisolo antsika eo amin'ny fahafatesana. Izany hoe takalo ainy hoe maty Kristy mba ho velona isika. Fa ilay fahafatesana izay mba misoratra maso dia tsy maintsy takalo amin'ny fahitan'Andriamanitra azy. Fa ilay teo fahafatesana amin'ny Baiboly dia ilay mampisaraka. Zay hoe dia amin'ny Baiboly mampisaraka ny velona sy ny maty. Mampisaraka ny olona amin'ny akaiky azy. Ny fahafatesana ilay mampisaraka n'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Ny fahafatesana ilay mampisaraka ny Adama sy Eva no nahitany Adama, no nahitany Eva nofo avy amin'ny nofo ity. Ary nitaonana avy amin'ny taona. Izany ihany kanjo rehefa nanotana dia ny ampandra ny Eva. Mihinananao ngany voankazo. Mihinananao ngany azo maraka. Tsy zabo fa izy. Manjary izy ilay Eva lazaina hoe nofo avy amin'ny nofo. Ny fahafatesana ilay mampisaraka ny Kaina sy Abela. Ka nahatonga ny Kaina hamono raharaha. Ary mbola ny fahafatesana ihany no mampisaraka antsika amin'ny tena fiainana. Ka hoe fiainana lalina tsika, fiainana manaraka tsy maneho fiainana manaraka izany. Nefa ny fiainana feno fahafatesana izay mbola ilovo eo anivon'ny zao tafitsara. Ary isika ao anatin'izany toeky novoantsika tamin'izao tontolo izao izany dia aleon'Andriamanitra zany maraka ny fitiavana, fa indrindra ny fanomezana tia nomena ho azy fiainana manan'izay. Fiainana safinonoka, fiainana feno, tsy misy na inona manontolo, ary fiainana tsy misy fetra fa maharitra manontolo. Zany ny fitiavana. Mikiry anao zay nahazo kado, ngamba kado azonao ndraiky tsy mbola mahanandrefana zany ny kado omena ao amin'izany Jesosy. Kanefa zao misy lalina mizoto ao amin'izany dia ny lalana fahafatesana. Ka tsy ilay fahafatesana manark'izay, tsy ilay fahafatesana fisarana eo amin'ny mpifankatia, fampisarana izay nataon'Andriamanitra dia Adama sy Eva, Kaina sy Abela. Tsy fampisarana izay efa nataon'Andriamanitra nitovy endrika dia Andriamanitra sy n'olombelona nataony nitovy endrika tafasara. Fa fampisarana kosa izay manipa, izay mampisaraka, izay mahatonga loza sy fahafatesana. Ka dia ho ihany koa ny Kolosiana vonono momba ny tena rehefa tiantara dia fijangajanga, fahalito, firenamo, fandrindraty, fierena, fampiantsana. Zany zavatra zany no mahatezika an'Andriamanitra amin'ny zanak'izao tontolo izao. Ary ianareo velona taminy velona taminy ianareo taloha, fa ankehitriny kosa ianareo velona ao Kristy. Satria
afatenao. Nomboany Jesosy Kristy teo amin'ny tenany izay tokony afatenao. Ianao lay tokony andovany fiainana manak'izay amin'ilay ianao mandova bosaka. Fa hoy Paoly ihany, fa izay amin'ny Kristy Jesosy dia efa nanomboky nofo amin'ny faniriany sy ny filàna tamin'ny azo fijaliana. Izay amin'ny Kristy Jesosy dia efa nanomboky ny nofo, ny faniriany, ny filàna tamin'ny azo fijaliana. Inona moa zay izany? Dia izay avanatsika nateraky ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika. Tiatsika ingeny ho tsara satria amintsika dia ho tsara. Tiatsika ingeny hanao mety satria amintsika mihery fa omeny Jesosy Kristy kosa ho an'izay rehetra matoky azy, matoky ny asa ary mandray zany fiainana. Vonona ve ianao? Hanomboky momba ny nofonao eo amin'ny asa fijaliana Kristy mba handraisana kosa izay omeny ianao avy any ambony, ilay tsy mety hevitra, ilay tsy mety loko ary indrindra ilay mahaky ny fisaina, ny fombany, ny fitiavana, ny saina ary indrindra ny fiadanany sy ny sisa. Vonona ve ianao ilay zany? Saingy izao tsy azonao zany. Ratsy maty aloha, ratsy manaiky manombo ny nofo sy ny faniriana ny filàna. Vonona ve ianao anotra momba ny tenana manontolo ho diovina, hitovina amin'ny hafa. Sika izao ny dia ho an'Andriamanitra ny volamena. Ianao moa volamena, ny tena volamena na aretika aza dia tsy very ary tsy maika. Fa ny volamena rehefa mbola misy ilay fakofako iny, ilay brut, dia miaraka ao misy sy ny loto, ka rehefa dorana ny loto no maika, fa ny volamena tsy maika. Amin'izao fotoana izao moa satria hitan'ny olona ny volamena dia lehibe no manao volamena fosika. Tsy ny volamena fosika ny resahako eto, fa ny volamena fosika zany dia le tsy izy le faux dia mahay miaraka amin'ny hafa satria tsy izy fa le tena izy tsy matahotra hafa. Le tena izy tsy levon'ny hafa, le tena izy voatahiry ary simba ny zava-misy hatramin'ny hafa. Eny hafa be azy. Ka izaso ianao le volamena samy mitombo matahotra hafa sa tsy matahotra hafa. Sao dia fosika sao dia fosika azy le fo sy le tena hoe kristiany, sao dia fosika ka matahotra hafa. Fa raha tsy matahotra hafa atolory azy, atolory azy ho diovina. Hoy Paoly apôstôly miresaka masimasika izy ao amin'ny Korintianina voalohany. Esoro izy no masimasika. Ianareo masirasika le vieux par exemple ny fanaovana apôstôly mofo ngamba io ilay mampibontsina ny paty atonga azy mba hibontsina tsara dia voalohany mba mangeza azy atao be dia be le vieux tsisy mamofo avy mampirentanao politika. Fa io misy masimasika io mahatonga ny mofo mora hany. Fa raha vao tsisy le vieux dia mafy be avy sarotehirizy. Ka tamin'izany ny Jesosy dia manisy le vieux amin'ny mofo mba azo ho mora hany, azo tehirizina. Fa io le vieux dia manana propriété manokana izy io. Fa mampiditra corruption. Zany hoe misy propriété chimique manana le vieux zay mahatonga azy manafaingana
atsika hoe fahalovana ao anyka zany matonga ny fitopainantsika misy lodoka satria misy gazy mivoaka rehefa tratrany température in'le violiny ary tsy mahita ny lodoka ireny ianao amin'ny painzy tsy mahita ka ny matoa hoe masinasina ao amin'ny baiboly dia ilay nasina zavatra mba hahatonga n'le paty zany ny tsara ka tsy le paty ny tsara fa le levira no mahatsara azy fosika paty fosika anka ilazana ny fanangaron-javatra ilazana ny fiatsarambelatsy mety hoe fiatsarambelatsy dia hafa ny velany hafa ny anaty nefa dia amin'ny olona daholo zay ny tena tsara velatsy ny anaty eo ratsy nefa nisy mivelany tsara fifanangaroana fiatsarambelatsy ary tompo dia nampitany tandremo sao azo masinasina ny faseo tsy misaroseona tandremo dia fiatsarambelatsy ary anisan'ireny syncrétisme atao hoe syncrétisme dia fanangaroana finoana na fomba mpivavahana afangaro ao dia verina fa mety dolo satria samy mivavaka Andriamanitra tsy tia ny fifangaroana indrindra ka dia tahaka izany koa ny fiainantsika ny fiainany zanak'Andriamanitra tsy azo afangaroana amin'ny fiainan'ny olona zao tontolo izao amin'ny fiainan'ny zanaky ny devota tsy azo ka dia ozy hoe tandremo mba tsy ho azo ny masirasira ianareo dia ny masirasira eny masirasira lompo masirasira faratsy ny dieny azy dia milaza azy hoe masirasira mamofaty fitondrantena tsy valala ary toetra mamofaty zany zany tena ka inona tokony ananany zanak'Andriamanitra zany fotokevitry ny purité zany tsy mifangaro ao tsy hoe tsy mifangaro amin'ny olona fa ontsika ao ny fifangarona io fa tsika tokony fanerasera amin'ny olona zao tokony izao fa saingy tokony hoetenentsika pur dans son état pur fa efa miara-manina amin'ny Kristy ary miara-manina amin'ny Kristy dia miara-benina amin'io ary zany zao ilay volamena tsy fosika avoaka ny hafa ary vao mainka aza mpamirana ary rehefa nanay izany isika rehefa nanaiky hanina eo amin'ny azo fijaleny Kristy ny loty rehetra ny faharatsina rehetra ny toetra ny lovana rehetra amin'izay maha olona fotsiny zao ny olona zao tontolo zao rehefa nanay izany isika pasto atsika zay ka zay voaombo Kristy pasto atsika inona ny pasto ny fitsanganana amin'ny maty zany dia ho ino ao pasika anao amin'ny fitavaravo ohatsy mitenitsika tso zany zao fa zao ny lazana aoka sika anao fety aoka sika ifety saingy tsy amin'ny masirasira tsy amin'ny toetra mampifangaro miaraka n'Andriamanitra sy miaraka zao tontolo izao amin'ny masirasira nymosony faratsy miaty amin'ny fitondrantena tsy valala naotaratsy fa ny nofo tsy misy masirasira pur madio dia ny fahadiovanposony fahamadio zany fovoadio tsy manana ny fahamalina araka Jesosy fa Jesosy le lalina sy fahamalina ny fiaina inona ny maro am'tany isika ony Romana 12:4 inona ny maro zay kasitran'Andriamanitra zay ny atao maty fa raha ny marina antsika samy manana ny azy ka le marina pur tsy misy le vu dia le fahamarinana amin'ny Jesosy Kristy tarafiny toetra tarafiny fisaina tarafiny fitiavana ary tarafiny fitondrantena sy ny toe-panahy fa raha tsy manana izany isika tsy afaka
Zay tsy manana izany dia tsy afaka mandray anjara ny fety, ilay tena fety iombonantsika amin'ny Jesosy Kristy, iombonantsika amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra, iombonantsika amin'ny filamaso. Tsy afaka mandray anjara n'izany zay tsy manana ilay fahadiovana. Koa niarana levina taminy izy ary niarana tsangana taminy izy. Ary zany namarana koa fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa. Zay niarana ary natsangana taminy izy ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo zay mantsy ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny novona reo dia novelominy miaraka amin'ny Kristy. Miaraka maty amin'ny Kristy ary velominy miaraka. Zany tsy ambarateny ny fiainana kristianina riana. Maty nefa kosa efa natsangana tamin'ny maty. Ambarako manakana tsy hatsangana amin'ny maty dia raha tsy maty aloha. Tsy hatsangana amin'ny maty raha tsy maty aloha. Soa ty fitsanganana amin'ny maty ika tontonona fotsiny. Hoe atao fitsanganana amin'ny maty, zay fa tsangana tamin'ny maty, kanefa tsy maty tsika. Tsy maintsy maty fa tsangana. Ka raha niara-maty tamin'ny Kristy ianao dia maty kipa. Dia efa niara-natsangana taminy. Ary zany nambarana Paoly azy fa na dia mbola maty ny fahadisoantsika sika fa Andriamanitra dia nahavelontsika niaraka tamin'ny Kristy. Ary niara-natsangana sika ka niara-napetraka ny an-daniny ny Kristy Jesosy. Mystère ray lehibe eo amin'ny zavatra soratan'ny Paoly. Niara-natsangana tamin'ny Kristy isika ary napetraka ny an-daniny. Inona ve zany? Azonao antoka ve fa any an-danitra ny anarana? Azonao antoka ve fa napetraka ny Tompo any an-danitra satria niara-natsangana tamin'ilay inona? Azonao antoka ve zany? Ary natsangana any ianao teo-panahy inona mandiarana teo-panaraka n'Andriamanitra. Ary zany asehona miano avy ny aben'ny reny finasina amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fiovantoetra, fiovantotondrantena, fiovantosaina, fiovantomba, fivana ho amin'ny fitiava. Zany le olombavao. Raha misy olona ao Kristy dia olombavao izy. Lahatra iny le olombavao. Inona ary nafatantsika? Zay efa nandraiky ny fahafatesan'ny Kristy ary efa ny nofontsika sy ny faniritsika ary ny filantsika rehetra. Inona no hafatantsika? Anao koa ny fitsanganana maty mba handehanana amin'ny fiainana. Dia hoy ihany Paoly apôstôly amin'ny Kolosiana io rehefa laza ny vokatrizany eo amin'ny fiainantsika. Koa raha niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo ka tsao ny zavatra lemony any amin'ny toeran'ny Kristy zay mipetraka an-tanan'ankavanan'Andriamanitra, sainy ny zavatra lemony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Zany le napetraka miaraka amin'ny Kristy any an-danitra. Tsy vitany misaina ny zavatra any an-danitra fa ny fisainany mihitsy fisainany any an-danitra. Ny fitsikiny any an-danitra dia ny fitsikiny fahasoava, ny soriny mbola grâce zay mahatonga ny mahita rehetra koa mandray izany fahasoava. Ny lalany zanak'Andriamanitra, ny toetra ny zanak'Andriamanitra. Niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo. Sainy ny zanak'Andriamanitra. Mandeha manana ny ain'olona fa zaky niaraka ny tea-tany. Hoy ny olona hoe aleo terra ihany. Hainareo no terra fa nimbaliky tany efa lany. Arivo fahafatesana. Fa isika tsy terra sika. Sainy ny zavatra lemony. Fa rehefa isia Kristy dia araseho aminy keo amin'ny voninahitra. Niara-banintsika fanontania efa maty ianao. Tena efa maty tokoa ianao. Raha eny maty efa
mitsangana toy ianao. Izy tsy miteo rehefa mitsanga, tsy tsika manangan-tena, fa izy no manangana antsika tahaka ny nananganana Jesosy Kristy. Atsangana. Ary raha natsangana ianao, saingy zavatra mandeha amin'ny fiaina vaovao, dia amin'ny fiaina tsy misy fahamory. Ahitana marina ato amin'ny saotonao fa tena zanak'Andriamanitra. Ka ny fitenitsika fiteniny zanak'Andriamanitra. Ny toetrantsika toetran'ny zanak'Andriamanitra. Ny fifandraisantsika fifandraisan'ny zanak'Andriamanitra. Ny asantsika asan'Andriamanitra. Ary ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra manak'izay. Efa maty efa mitsangana. Fa raha tsy mbola maty ianao, ity pasika ity no mitombo aminao. Anio maneno ny feony ianao, aza manito ny foko. Anio maneno ny feony ianao, aza manamafy ny fonao. Fa anio dia andro famonjena, anio koa dia andro fanangana. Fa voavonika izy ity pasika. Raisy ny fitany. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray amin'ny firaisana ny fanamasina. Ampahery sy amporona anareo amin'ny filazantsara madio. Ary anavao anareo ho zanak'Andriamanitra tsy misy petipety. Mendrika ny voninahitra Kristy ary mandeha amin'ny fiaina vaovao. Mba ho ankalazaina amin'ny fiainana Kristy mitsangana tamin'ny maty, ary ao amin'ny Kristy ny fiainanao natsangana tamin'ny maty. Matoky ilay miatso anareo, izy mahatanteraka izany izay matoky azy. Amen. Telosi.
voavontokoa Kristy Paska ho antsika. Nandresiny fasana Jesosy Kristy ary nitsangana velona mandrakizay ny fandresina ho antsika. Ny fahaveloman'i Kristy mantsy no mitondra fandresina ho antsika indray. Ka ninona mety avy lalovanao eto amin'izao tontolo izao dia matokiany fa efa nandresiko anao ny tompo. Satria hoe izy manao hoe eo amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa mahereza izaho efa nandresiko amin'izao tontolo izao. Ho anirina eo anareo fa ny sabatan'olona dia Paska fandresena, Paska fifaliana, Paska fanavaozana. Satria efa olom-baovao ilay isika velona ary afaka mizara ny fitiavana ny hoe Jesosy Kristy manomboana antsika ho anina antsika. Tsy adinitsika mantsy fa taona firavoravina ity taona ity no ny fankalazantsika ny taona ny fiangonana. Mitohy ary betsaka ireo esika anentanana antsika mba hahafatsika manohana ny asan'ny tompo amin'ny fifaliana. Mampahiry antsika amin'izany. Arak'ilay teny manao hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Ho mivavaka ho an'ny isan-tokantrano mba ahita fifaliana sy fiadanana amin'izao taon'izao milo izao. Ho amin'ny Paska sambatra ho an'ny isam-batan'olona dia eo ny tompo fametrika izany. Vaovao avy any ivelany, communiqué du CCF na communiqué Communauté des Églises chrétiennes de France. Devant la cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes, le CCF exprime sa douleur face à ce désastre. Il assure Monseigneur Michel Aupetit et les catholiques de Paris de sa communion, de sa solidarité et de sa prière. Nous croyons que l'Église est faite de pierres vivantes, dont le Christ est la pierre angulaire, que notre unité avec lui et entre nous soit fortifiée, qu'ensemble nous continuions à annoncer Jésus-Christ, Sauveur, mort et ressuscité. Disent les coprésidents, pasteur François Claverly, le métropolite Emmanuel et Monseigneur Georges Pontier. Tuzaulu vovou e onseaja nasionali. Avacen Paska avami sinodali FPM. Paska fanavozana araken kurintiana voluan tufatina din fayena kachanfavar. No avacen pitagina 7 asunjebe anti Paska sigami fus wadivu iti. Nilala na tutte vitazia tiwela on site ni FPM Toulouse na kuonye ni Facebook ni FPM Toulouse. Fanfanana tamizovava kamanaraka izao izany afatra izany. Iray manalo, ampisaina aminay ny fahazavanao mba ahitana izy mbola masirasira eo amin'ny fiainanay sy ho anivo ny fiangonanay. Ary omeo anay ny hery ny fitsanganana amin'ny trano maty, anoelanay sy alanay amin'izany. Vaovao mikasika ny RNSTK 2019. La RNSTK déroulera du vendredi 5 au dimanche 7 juillet au lycée Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre près de Nantes sous le thème suivant. Ne te conforme pas au siècle présent, ensemble marchons dans la lumière. Le tarif unique est de 85 € par personne, que ce soit pour 2 ou 3 jours. La date limite des inscriptions est fixée au lundi 6 mai. Vovo Vamini, rencontre nationale Tili 2019. Tutu sasu te wambali fitantana na jimanjarestika ni lasi nasionali sambana ile senativi. Senatau ni tilo kifusi kachabe fuga pili la sateu. Fisore nasionali sichana na tukucha wanile cha tsenka na vaka. Tanvitu jana baba, mfiumana na sinyetsi ya lechi. Ile lecha tutu na afuti sina anju na masa kena jayanzavu. Toyanku ile lai mandeni, sifivunduna, zena mecha kafati kisanata mnilupanabe. Tauku ilubeazi na mahatemana. Adimanta manakariba swabana ikayana leo, si anjutsa kachani mifaswabana na leo Israel.
Vaovao avy eto amin'ny faritany Atsimonjifa. Nahazo taratasy fiaramanam-pasitsika avy amin'ny fahatsana. Amin'ny fofeny fifaliana sy fanantenana no hiaravanantsika amin'izao Pasika 2010 sy 2020 izao. Araka ny Galatiana 5:20 ahazo ny fahafahana ny nanafahany kristiantsika koa mijoroa amin'izany fa aza mety hokiaza ny zioga mampanompo indray. Antso ho amin'ny asisa V3e fahatsana. Ny V3 dia vomera mitratraka ny mpitandrina matiny. Antsoina isika rehetra anatrika ny asisa V3 fahatsana. Ny asa votsy raika ambin'ny folo ao amin'ny vieux temple manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 5 hariva. Miaraka amin'ny borofobe, ny V3 nasionaly sy ny V3 fahatsana. Azo hoerina hatreto fa noho ny zava-misy ny tafo manana mpitandrina matianina dia saika nanana fijery congrégationaliste avokoa. Ny vinanapetraka nefa dia mitaky fijery synodaly ho fanatanterahana ny mahafiangonana iray ny FPM. Mitaky fijery vaovao avy amintsika izany momba ny toerany mpitandrina, ny asany sy ny fomba famatsiana azy. Koa manentana ny fahatovarantsika rehetra hiaraka andinika izany eto anivon'ny faritantsika. Afaka manomanadin'izao sahady ny fiaonana ianao amin'ny famakina ny tatitry ny asisa V3 nasionaly izay apetraka ao amin'ny site internet. Hoy ny faritany profeta. Fahatsana ny mpitandrina mandrindra ny fahatsana rakototra manana sara sy ny filoha Camélia Sotaï. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny paritsika avy amin'ny sekoly tenin'Andriamanitra. Ho an'ireo misoratra nanana sakafo any Amasova amin'ny alahady 20 aprily dia tsy maintsy voan'ny tanteraka ny sarany 10 € alohan'ny 20 aprily any amin'ny Ramatoisa Rakotomalala. Fampatsiahivana mikasika ny plasy mila mitondra nama firafitra, oreiller, drapous, couverture na sac de couchage. Alohan'ny plasy miangana sapotsy misy bus ary ny sarany dia 2 € isan'olona. Ny fotoana dia amin'ny 10 sasany maraina eo amin'ny station métro Longueuil. Tsy misy ny fampianarana sekoly tenin'Andriamanitra zany amin'ny alahady 20 aprily fa miverina kosa amin'ny alahady 10 mai amin'ny lora sy fahefany atao amin'ny temple du Salon. Afa-tsy ny D9 amin'ny 12 mai vao miverina. Vaovao amin'ny sambana fifoazana. Ny sambana fifoazana dia mananasa antsika mpiala mivavaketo amin'ny FPM à Toulouse mba handeha amin'ny convention faha-telopolo taona ny sambana fifoazana resan'ny FPM izay atao ny 7 ka hatramin'ny 14 Jolay any Besançon. Ny lohahevitra dia manao hoe fianakaviana mandray fahasoavana entina manao fanompona sitrak'Andriamanitra ao amin'ny fanjakana tsy azo ampiombony. Ny fandaharana dia ahitana fanompoam-pivavahana, fampianarana, fanofanana, fotoana malalaka, fijorona vavolombelona, dinidinika, fifanakakozana, asa sy fampanirezana, fanokanana mpiandry sy ny sisa. Ny fandraisana anjara amin'ny sakafo sy ny fatoriana dia 120 € isan'olona raha herinandro manontolo, 35 € isan'andro isan'olona raha latsaky ny 4 andro, ary raha mihoatra ny 4 andro kosa dia toy ny herinandro manontolo ihany. Ny zaza latsaky ny 1 taona dia tsy manontolo. Aoka tsy atao vato misakana rehefa ny fandraisana anjara fa toy ny fanao isan-taona dia misy fandaminana azo tompon'andraikitra apetraka mba hamora sy hahamaivana ny fanefana izany. Mba hamora ny fandaminana dia manainga antsika soratra tanànadin'izao sahady any amin'ny ramatoa Brigitte Lamiandrosoa na ny ramatoa Paulette Lavokatra hoy bilao ny sambana fifoazana. Toy izao ny vaovao avy amin'ny KJ 60. Vomera ny Tsangambato. Alina inona ataonareo dia atao amin'ny fotatana amin'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Efa misokatra ny fandraisanareo tolom-bola sy fanomezana ho an'ny Tsangambato atao amin'ny taona 2010 sy 2020. Misy ireo tompon'andraikitra ao amin'izany ao ambaravarana mialoha sy ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana. Azadiny ny mangataka ny Rosia manamarina fa voray ny fanomezana taona. Vomera ny fanahy. Le terme de ce mois d'avril, grandir dans la parole pour la croissance de l'Église, selon le verset dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5a. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. La prochaine cellule de prière se tiendra le
le samedi 4 mai dès 14h30 au Vieux-Temple. Avant vos milanese no cage 60, mila wanzeura fa avundinjanisi. Mula falma patia ya tika fa mula mitun fa desananzara amfifanana na ila famille achami sivya mefilme muavisou. Manasa tika kulvo milanese ya amnef pe mamati intervala izewata wamefit penguna ya la bifal muavisou alim sala ASPTT anu supeta. Vovon kastel fan kanana ni sampana savamani. Nyasabit defa jasalat di mewavzau de la tukatsikia anangana na sampana savamani kwa manasa tsikia utunga maru anuana isa. Tuzou ni fanvaya. Nyasabit defa chame au Vieux-Temple de sistumava kamula sasantula kanjo ala infanana atoni tukanjo na ilisi anjemianta amnefa chula mtunda nwa ifichawe yanzala tuela ni pitenju savamani eo amin'ny fanompoavavana. Niala adidimy dia fotoan-dehibe izay atao ato amin'ny temple du salon anomanika amin'ny telora polakandro. Vaovao avy amin'ny vaovana serasera ny KG 60 ho fankalazana ny fanelim-potoana FP Matoulouse dia misy izao taratasy izao ho fanasana ireo zanaka ampelezana. Araka ny salamo fahadimy amin'ny zato andimy fahadimy manao hoe tsarovy ny asa mahagaga natao. Riavana, asaina isika zanaka ampelezana FP Matoulouse idiran'Andriamanitra amin'ny 9 sy 10 novambra. Ny alahady dia misy fizarana maro mpakasitrahana ho amanaiky antsika isoratra anarana. Azo alefa email amin'ny komitény jobiny fahimpolo taona ny voanerany serasera izany fisoratana anarana izany any amin'ny Andriamatonisany Tsiory Andrimizaka, Soleoly Andrimanatena, Rija Rakotondrainy araky ny adresy mailaka hitatsika eo amin'ny projection. Vaovao avy amin'ny vondron'asa serasera amin'ny fiangonana. Efa nivoaka ny fandarana voatsinapina radio Anjo Filazantsara miompana manokana amin'ny andro Pasika ary azo enona ao amin'ny tranokala sy ny Facebook FPMA Toulouse. Ny gazety fianana koa dia hozarena amintsika rehefa milava ka iangaviana isika andraizany iray esatokotrano. Mampatsiahy antsika zany fa anatanteraka ny fetim-piangonana isika ny alakamisy 20 mai ao amin'ny ASPTT 47 rue de Soupetara amin'ny alalan'ny sakafo agape. Ho afandrivo dia izao izany datin'ny 20 mai izany. Tatitra arabola. Isaorantsika Andriamanitra ny fahavitana fanateram-bokatra ny alahady telo martsa. 2120 € ny voaongana tamin'izany ka dia misaotra anareo tamin'ny fanekenareo ny antsony tompo sy nanomezanareo malalaka araka ny teny. Ny tanjona tamin'ny lakitra tamin'ny telo volana voalohany iny dia 12 225 €. Ny vita dia 10 217 €. Ny tanjona tamin'ny adidy dia 6 500 €. Ny vita dia 7 383 €. Ny vokatra tamin'ny isan-taona ny sampana fivoazana dia 884 € 80. Ny vokatra tamin'ny isan-taona ny SVK dia 2055 €. Raha fehezina dia 14 666 54 € no amin'ny compte principal ny fiangonana ary 4 777 € no amin'ny compte ny transport tamin'ny 12 avril pasado. Vaovao avy amin'ny chorale Notre-Dame Villemazava. La chorale Villemazava vous remercie chaleureusement pour votre participation active au Vukatra 13 de ce Pâques 2019. Que le Seigneur plein de grâce et de miséricorde vous bénisse. Les commandes peuvent être récupérées à la sortie de l'église auprès des choristes dans la salle du conseil derrière. Enfin, nous remercions par avance tous ceux et celles qui n'ont pas encore pu régler leurs commandes de le faire au moment de leur retraite. Toujours une diartique. Il faut que vous fassiez la narrative. Et il y a une bonne culture. Alors, il y a des gens qui ont dit que ma sœur, ou femme à la rencontre nationale de sécurité de Dimanche, c'est cool à la radio. Mais nous, à la foule, il y a la dîme, il y a une fois que vous avez les femmes à la naissance, à la savamanie, et comme fait une antique, un témoin de la canjo à ton temple du salon. Il faut que vous avez la radio, si vous avez fait à énorme pulmé, il y a un vieux temple à vous, mais il faut que Sassani Marie. Les tout projetto affanattivano fiangonana niu, alla che fa da minana di anni sampanatili, si sampanati
fanamafisana ihany fa lehibe avao izay mampitaina tamintsika teo ny voalohany tsy misy zany ny D9 dikana fasika misy koliten'Andriamanitra amin'ny alahady fahadimy ny volana be zao na ho an'ny D9 miteny frantsay zany na ho an'ny D9 miteny malagasy ampiasaina ny sarilatsy noho ny famokanana ny sampazava-maneno ka itsaraka mianatra isika. Araka voalaza tamintsika teo zany dia anokana alahady iray ho alahady ny zanakam-pielezana ny fiangonana amin'ny taonjability ka tanterahana ny 9 ny volana novambra izao zany. Efa voalaza teo dia midika maro samihafa fa izay ampitanteriny eto dia izao fa isika rehetra no ambasadeurany fiangonana any amin'ny havana any amin'ny sakay izay efa nihery mpatranany izay efa fantatsika fa teto andalo teto amin'ny FP Matolozy ka anasantsika azy reny hitsidika ny tranokala na koa mitambazota sosialy na ny réseaux sociaux izay andefasana ny information mikasika izany nomboka izao ary na koa ampandrehan'izy reny sy anasa azy reny mba hiaraka amintsika eto amin'ny fansivy sy volana novambra zao zany dia ampitao any amin'ny rehetra any melipatra leratany zanaky ny FP Matolozy ny fanasana ho amin'io daty fa matsika ny miaraba ireo vahiny zay tonga mandalo eto na zao vao tonga eto toetra mangataka anareo mba hitsangana arabainy mianarany fiangonana ary tsofondrano mianarany toetra. Dia fifaliana ao anay miaraba anareo ary mandray anareo eto amin'ny toerana ity amin'izao tolaka raha mijerijery anareo zay tsy mibikabika kory fa dia hiteny amin'ny masona mijery anareo hoe tonga soa ary misaotra indrindra miaraka taminay teto miaraka nanafana izao fotoana izao ary indrindra miaraka niaina mitenin'Andriamanitra dia miteninay dia izao naovina anareo mandalo tsarofa misy toerana anareo eto amin'ny FP Matolozy dia mitsodrano anareo zay Andriamanitra ray zanaka fanay masina hitahy atanteraka somianto ny natokavana eto ary izy mbola hitantana anareo na hitoetra anareo na handeha androtsaka ny fahasoavany anambona ampitoetra ny fiadanany ary ndrindra hitahiry anareo amin'ny tsara rehetra dia tsarovy fa misy ny fiangonana FP Matolozy ary isika dia iray ao amin'ny tompo dia misaotra namany anay misaotra miaraka aminay ary ny fitahiny tompony anaraka anareo amin'izay misaotra tonga amin'ny fotoana faratsy zao riavana amin'ny fotoana lehibe tahaka izao dia terinety amin'ny altara ny rakitra indroa ny tatazana ary dia ataontsika mira zay fa voatondro tsaroa fa zay manome amin'ny fifaliana mampasikana Andriamanitra dekona no mitaonantsika avy amin'ny fitoeranany mandroso ety ary verina